Voly tout amin'ny rampitsamo izay conférence vavalambefolo Rotary Club avy amin'ny district 92-20 izay dia ny famindram-pahefana eo amin'ny gouverneur hamamarana ny asany sy ny gouverneur vaovao no amarana izany conférence lehibe izany ho amin'ny rampitso alina sehatra ny finoana indray kosa ho fampialana voly ireo mponina teny an-toerana dia nikarakara fety sy fialamboly azy ireo ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Maritiora omaly alakamisy na Nasaina ny zanaky ny fiangonana sy ireo avy any ampielezana marmo ity fotoana ity. Amin'ny toerana ambanivohitra ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Maritiora dia hita fa tsy ampy fialamboly loatra ny mponina amin'ny faritra manodidina. Nanapa-kevitra ny fiangonana fa nikarakara fety sy fialamboly ho an'ny mponina rehetra tsy akanavaka. Ny alakamisy iray lasa teo ary no natanterahana izany teny an-toerana ka lalao isan-karazany no manana mba ahafahana rehetra mananjara toy ny ireo karazana kilalao. Tonga maro tokoa ireo vahoaka manodidina sy ireo ray aman-dreny ary samy mitondra ny zanany fialamboly tamin'io andro io. Ny fotoana tahaka izao ihany koa nataon'ny fiangonana mba ampindronana ireo zanany rehetra indrindra fa ny any ampielezana. Tamin'ity taona ity dia novaina endrika izany ka dia nanapa-kevitra ny fiangonana mba hikarakara fialamboly sy fety ho an'ny vahoaka manodidina any Ambodifahitra sy ho an'ny mponina ho an'ny tanàna ety an-toerana satria moa tsy dia ampy zany fialamboly sy fety aman-danonana zany ny ety ambanivohitra koa izany indrindra no antony ity hetsika androany ity falorana fialamboly ho an'ny rehetra tsy akanavaka izay natao teto amin'ity toerana ity. Ao anatin'izany ihany koa moa dia mitoetra ny ezaka izay ataon'ny fiangonana amin'ny fanatrarana ireo asa samihafa izay sahanina ary tsy adino amin'izany amin'ity volana mety ny voka-dehibe ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Maritiora izay ho tanterahana amin'ny alahady 5 Mey ho avy izao. Voka-dehibe moa izay efa fanaontsika eto Ambodifahitra isan-taona ka dia hanentanana antsika anaka Ambodifahitra rehetra mba hiomana dia an'izao hanatrika izany voka-dehibe izany amin'ny 5 Mey ho avy izao. Fa asan'ny fiangonana Ambodifahitra Maritiora dia mitoetrany ankoatra ny fanamboarana ny ankany ary dia antanteraka ny voka-dehibe izy ireo ny alahady 5 Mey ho avy izao izay iantsona ireo taranaka rehetra mba hiomana dian'izao. Farantsika teto ny fampalalam-voto klasy topoko vavy teo amin'ny tontolo politika ny FDB nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra isany amin'izany ny zava-misy eo anivon'ny anteny mirapirenena sy ny fanatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'izany anteny mirapirenena izany no nitsongadina nentina taminao esorana ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra matv tao anatin'izay fampalalam-bovao zay ary tsy saraka amin'ny ihany keo amin'ireo ny fandarana maro samihafa omeny antsika ho amin'ny rapitso indray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko. Shoprite ni mura indrindra.